adino ireo toerana lavitra indrina amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana voangina eo anivon'ny BNGRC araka ny fahatsapany fikambanana mpanao gazety miaro ny zon'olombelona na ny UJMDH. Ity fikambanana ity izay miaiky fa betsaka ireo fandraisana andraikitra nataony fitondram-panjakana saingy mahita kosa fa mbola misy ihany ny lesoka. Araka ny fahitanay ao amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety miaro ny zon'olombelona moa zany ny fitsinjarana ity fanomezana ity amin'ny ity fandalovan'ny rivodoza fondisy tsetsa ity dia ohatrany tsy aradrariny ihany satria betsaka ireo tany lavitra andrina izay ataontsika hoe sarotra be ny lalana makany mila dia tongotra be dia tsy voavonjy izy ireo fa matetika dia amin'ny toerana anankiray na faritra anankiray na amin'ny renivohitra ihany no anaterana ireny fanomezana ireny. Ireo olona maro miara-mionina anaty tranolay dia mitarika amin'ny herisetra sy olana ara-piarahamonina maro ho hiatrany ity fikambanana ity. Tokony isy raha nanambara fikambanana ny vahaolana maharitra ho raisin'ny fanjakana mikasika ny loza voajanahary ka isany amin'izany ny fanamboarana trano mifanaraka amin'ny fahevam-mividin'ny mponina. Sosokevitra atolotray amin'izay dia tsara ohatra ny tena mahavoantsika raha eto Antananarivo ny jereko dia ny mipetraka amin'ny faritra iva ampiana zany manao karakarazana logement sociaux ho izay ataontsika hoe amin'ny vidiny tena mora ho takatry ny vahoaka tena mora ary raha ohatra moa zany somary lafolafo dia anaovana fanefana an'le trano amin'ny vidiny tsy moramora échelonné zany ny ireny vahoaka reny ary zanga mameritretra fa tsy hoe villa ny tediavin'izy ireny fa trano azo isitrina trano mba hipetrany avec le minimum de confort. Sosokevitra natolotry ny UJMDH ihany koa ny tokony isiany fanentanana ny vahoaka mba hitandro hatrany ny fahadiovan'ny tanàna ka tsy hanarany fako eny rehetra eny indrindra fa any anatin'ireo lakan-drano.